fanararaontam-pahefana ve sa fampiarana lalàna tranga anankiray nisy teo amin'ny mpitandro filaminana sy tovolahy anankiray vilonitaraina ity lehilahy anankiray ity raha senana mpiaraka teny amin'ny lalam-baovao iny tamin'ny farany herinandro lasa teo antony toerana amoron-dalana misy mpanasa lamba no nipetrahany niaraka tamin'ny sakaizany tonga avy any ny polisy munisipaly miisa telo ka nitondra azy avy hatrany ilay sakaizany kosa nanefan'izy ireo nody nentin'izy ireo tamin'ny toerana iray tsy lavitra kory ilay tovolahy ka nasainy nandohalika nandritry ny adiny telo nisory ny kiraro ka nokapohy ny faladia tongony notakian'ireto polisy munisipaly ireto vola 3 hetsy izy satria voalaza fa nipetraka tamin'ny toerana tsy azo idirana tsy nanaiky ilay lehilahy ka nitoy hatrany ny kapoka tamin'ny taon-kifafa nosavainy avy eo ilay entana teny aminy ka vola 4 hetsy hividiana ny entana ny tao nalain'ireo polisy munisipaly ireo io vola io ka 400 sisa tany aminy tsy nijanona teo raha ny fitarainana voaray rehefa azo ny vola tapitra ny ora telo nitazomany azy nalefana izy ireo nandeha ary mbola narahiny afara sao mitantarana miazy vonjy hoy ny fitantaran'ity tovolahy ity manoloana izany moa dia manao antsoa fijerena kaiky ny fomba fiasan'ireny polisy munisipaly ireny ity lehilahy ity ireo polisy ireo izay mbola manohy manambana hatramin'izao raha ny fitarainana hatrany raha anao zany amin'ny vaovao Olo TV androany moa raha ny fitarainana azo fa tena mampalahelo raha zany tranga zany no hiseho foana eto amin'ity firenena ity izany hoe samy mampiatra ny fahefana amin'ny tsy tokony ho izy ny olona manam-pahefana eto amin'ity firenena ity hatrany amin'ny mpitondra fanjakana farany ambony izany ka hatramin'ny ireo olona fonctionnaire d'etat rehetrarehetra tsy ny polisy ihany no manao zao fanararaotana izao fa ny olona rehetra manam-pahefana amin'ny ankapobeny ary mampalahelo satria dia tsy mba jereny fitondram-panjakana ankory ny mahakasika ny tranga toy izany ny antony moa dia satria samy mpanao izy ireo ka ahoana moa ny ahafahanao miaro tena raha ianao aza mpanao ratsy ihany koa miratitra ho antsika rehetra samy ten'Andriamanitra